Ny 9 janoary teo no voatokana ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fady tseranana ary tsy diso anjara tamin'izany ny taon'Osbe izay ahitana fady tseranana anisan'ny zokiny indrindra eto Madagasikara satria dia efa nisy izany nanomboka tamin'ny taona 2020. Andeha arahintsika avy hatrany ny fanadihadiana. Akoatra ny fampidiram-bola amin'ny kitapo-bola-panjakana amin'ny fakana amin'ny abatseranana dia mandray anjara lehibe ihany koa amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena ny faditseranana. Ny doany dia avokavoko ny fandrosoana ara-toe-karena ny Madagasikara, ny tany anankiray. Iarahantsika mahay fa rehefa misy na ny zavatra izay anisan'ny condition izay takiny na ny bailleur de fonds rehefa hanampy ny firenena anankiray dia io recette douanière io no anisan'ny jeren'ireo indrindra tokony ampiakarina, asiana fepetra, izany hoe ny resaka fidiram-bola ny firenena anankiray ny miankina amin'ny fahatombanany faditsaranana. Izany dia ny andro iraisa firenena ho an'ny doany faditsaranana izay ankalazaintsika eton'Osbe dia manambara fa misy ezaka atao, misy ezaka tsy maintsy atao ho fanatsarana zany fidiram-bola ny faditsaranana zany. Mamarana ny fankalazana ny faharoanjato taona nijoroany ankehitriny ny faditseranana malagasy efa mivoatra tokoa ity sampandra ity. Misy ny fampiasana ireo fitaovana arifomba toy ny kit de détection des drogues izay efa miasa eo amin'ireo seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ny FASEN ary fananganana brigade canine eton'Osbe amin'ity taona ity. Anisany mamiratra ity sampandra ity aty amin'ny ranomasimbe indiana. Amin'ity taona 2024 ity moa no famaranana ny fankalazana ny faharoanjato taona ny faditseranana malagasy. Raha zoina ny tantara dia anisan'ny administration zokiny izy raha eto Madagasikara satria efa tamin'ny taona 2020 tamin'ny andron'ny fahampanjaka no efa nisy ny fakana ny aba eny amin'ny seranana izay nampiodina ny fitantanan-draharaha teo amin'ny fanjakana. Ankehitriny dia mivoatra ny faditseranana malagasy na eo amin'ny maha-olona, na eo amin'ny ara-pitaovana, na eo amin'ny arak'asa. Anisan'ny faditseranana efa lasa lavitra ny faditseranana malagasy raha oharina amin'ny faditseranana rahavavy aty Afrika. Ny sekoly ambonin'ny faditseranana raha teo moa dia efa mandray ireo mpianatra ho inspecteur des douanes avy atsy amin'ny Nosy Comore. Izany no midika fa efa tsara kalitao sy avolenta ny fampianarana sy fiofanana atao ao amin'ny faditseranana malagasy. Mahatsapa manana didy eo amin'ny tanora sy ny vahoaka ny faditseranana amin'ny fampahafantarana sy fizarana fahalalana mikesika ny tontolo misy ny faditseranana malagasy ka nisy ny varavarana misokatra izay natao teto Nosy be.